Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Izay tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 5:5 zay no raisintsika atao lohateny amin'ny ity video manaraka ity. Ny zavatra tsara fantatsika ravana dia izao amin'ny fotoana voalohany izay idiran'ny fanahy masina ao anatintsika amin'ny fahaterahana indray no manomboka teraka ny fanahy ao anatintsika. Samihafa ny fanahin'Andriamanitra dia ny fanahy masina izay miditra mitoetra ao anatintsika sy ny fanahintsika olombelona izay teraka ao anatintsika amin'ny fotoanan'ny fahaterahana indray. Misy video miresaka ny amin'izay fahaterahana indray zay ato amin'ity pejy ity raha ohatra ka te-handalina ny amin'izay ianao. Fa izay tiana tongavana dia izao amin'ny fotoanan'ny fahaterahana indray io dia manomboka misy ady miforona ao anatinao ao, dia ny adin'ny fanahy sy ny adin'ny nofo izay ao anatinao ao. Dia izao zany io ady io no midika fa manana ny fanahy masina ianao. Io no midika fa efa nateraka indray ianao. Izay ady izay dia tsy inona fa ilay ady amin'ny ara-nofo. Izany hoe ilay fanahin'Andriamanitra tafiditra ao anatinao mampahafantatra anao ny tenin'Andriamanitra, mitaona anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny nofonao kosa nefa izay efa zatra ilay filan'ny nofo, ilay faharatsiana samihafa teo aloha teo dia mbola ilay nofo ihany koa mbola mitarika anazy ho amin'izay zavatra izay samihafa foana ihany. Dia izay fifanoherana izay no mahatonga ilay ady ao anatintsika ao, ka mahatonga antsika hoe lasa tratra ny fakapanahy, mahatonga antsika lasa hoe miady ao anatintsika ao ny amin'ny karazana filana sy ny faharatsiana samihafa. Mety ho resy ianao, mety handresy, fa izao efa midika aloha zay amin'ny hoe ny fisiany io ady io no proof fa manana ny fanahin'Andriamanitra ianao ary efa nateraka indray ianao. Ady-panahy ao anatinao ny amin'ny ota. Izao anefa ny zavatra tsara fantatsika, ny fisiany io fanahin'Andriamanitra tonga ao anatinao no miteraka an'io ady io, fa ny fandehananao araka ny fitarihan'io fanahy masina io no mampandresy ianao amin'io ady io. Izay no mahatonga ilay hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Ambaniny andininy 7:70 manko ny amin'ny hoe ny nofo izy manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy handehananareo araka izay tianareo. Izany hoe ny kristianina dia misy kristianina anankiroa karazany. Ny iray dia ilay kristianina manao izay tiany atao fotsiny. Izany hoe ilay kristianina ara-nofo mety efa ao anatiny tokoa ilay fanahin'Andriamanitra saingy tsy mitarika azy. Efa nambarako teto ny amin'ny hoe ny kristianina rehetra dia manana ny fanahin'Andriamanitra, fa tsy ny kristianina rehetra no manaiky ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Mbola misy ihany ireo ilay kristianina izay mitoetra amin'ny ara-nofo ny fiainany. Izany hoe mbola tena mandeha araka ny filany, araka ny sitrapony, araka ny faniriany, araka ny filan'ny nofony, araka izay eritreriny sy lojikany. Izay no mitarika ny fiainany, izay no mitondra ny fiainany. Fa misy kosa ireo andihana kristianina izay tena manaiky mihitsy hoe tempolon'ny fanahy masina, atao anatiko ny fanahin'Andriamanitra, ary fanahin'Andriamanitra io no ery lehibe atao anatiko ahafahako tena hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia io kristianina io ilay hoe mandeha araka ny fanahy. Inona ilay hoe mandeha araka ny fanahy? Ny mandeha araka ny fanahy dia tsotra fotsiny hoe manaiky ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra, mankatoa ny fitarihy ny fanahin'Andriamanitra, miaino ny fanahin'Andriamanitra ary mametraka ny fanahin'Andriamanitra ho mpitari-dalana. Zay ilay hoe araka ny fanahy, zany hoe manaraka ilay fanahy masina ihany koa ianao zany dia araka izay hitarihany ianao, mitarika anao mandrakariva ny tenin'ny fanahy masina ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ho amin'ny fankatoavana ny Kristy, ho amin'ny fitiavana ny Kristy. Izany mandrakariva no hitarihan'ny fanahy masina anao ao anatinao. Mampatsiaro anao ny tenin'Andriamanitra izy manoloana reny zavatra samihafa izay miseho amin'ny fiainanao reny ka ny olona izay mahay miaino ny fanahin'Andriamanitra, izay miteny aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary vonona hankatohany izany izany olona izany no handresy amin'ny filan'ny nofo samihafa. Ary izany nahatonga ny tenin'Andriamanitra atao iteny manao hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Ny zavatra hitarihana antsika ry havana dia izao mandehana ekeo ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra izay ao anatintsika io. Fa tena zava-dehibe ny fandehanantsika
araka fitarian'ny fanahy masina. Tsy afaka ny tena ho tian'Andriamanitra ianao raha tsy ny fanahin'Andriamanitra ny tena avelanao hitarika anao. Tsy afaka vita mela heloka ianao raha tsy ny fanahin'Andriamanitra ny tena miasa ao anatinao. Tsy afaka ny ho olona afaka ianao raha tsy ny fanahin'Andriamanitra miasa ao anatinao. Tsy afaka ny hahafantatra ny tena hevitry ny soratra masina ianao raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no mitarika anao. Tsy afaka ny tena ho tian'i Jesosy Kristy ianao sy hahalala ny momba azy rehetra raha tsy ny fanahy masina no mampafantatra anao an'izany. Ary tsy afaka ny tena hanompo an'Andriamanitra ianao raha tsy ny fanentana ny fanahy masina no miasa ao anatinao ka mitarika anao amin'izany asa fanomponao izany. Ny zavatra azo ilazana azy tena amin'ny hoe misy olona manana katikatira izy izay nomena azy fanomezana mba handehanany hanatanterahana ny asa izay tanterahany. Nefa dia izao tsy nampiasain'ilay katikatira fa nandeha tongotra foana ihany izy. Ary isaky ny mandeha tongotra izy dia memenina foana, reraka, vizana, sahirana ary tsy mahavita firy ilay asa mihitsy satria reraka izy alavitra daholo ny toerana izay andehanana. Nefa tsy fantany fa efa manana katikatira izy ao an-tokotaniny ao saingy tsy ampiasain'ilay izy. Fa raha nampiasainy io katikatira nety efa nahavita zavatra be izy ary tena nety na lasa lavitra mihitsy tamin'izany asa izay nitanterahany izany. Ary izany mihitsy koa ravana ny fanahin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra antsika. Tena zava-dehibe, fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra antsika ahafahantsika mandeha lavitra, mahavita zavatra lavitra mihoatra noho izay iverintsika sy eritreretintsika azy ny nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny ao anatiny. Ny anjarantsika dia ny manak' io tarihan'izany fanahin'Andriamanitra izany. Mazava ho azy fa ny olona ara-panahy dia olona tsy mandeha araka ny fianentana ny sainy sy ny fony intsony na ny fihetsem-pony fa olona tena mandeha araka izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra io. Anio arary havana, raiso ny fanapa-kevitra. Raiso ny fanapa-kevitra amin'ny tean'io ity tena ilaza manao hoe manomboka amin'ny androandroany ity tsy izaho intsony, tsy ny hevitro intsony, tsy ny sitrapoko intsony, tsy izay tiako intsony no ataoko fa izay tiany ny fanahin'Andriamanitra, izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Eny, fa na dia mifanohitra amin'ny eritreritra azy izany. Eny, fa na dia manahirana aza ny fanatanterahana an'izany dia izay no tanterahako. Ny fomba hahenonao ny feon'ny fanahy masina izay miteny ao anatinao dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara fa ny zavatra izay tenenin'ny fanahy masina ao anatin'ny sainao ao dia zavatra mifandraika amin'ny tenin'Andriamanitra mandraka hariva. Akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mankatoy ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mankatoy izy ny fitarihan'ny fanahy masina azy. Meteza ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra dia ho tonga zanak'Andriamanitra ianao ary tsy ho tanterako aminao ny filan'ny nofo. Ny fisian'ny fanahy masina no miteraka ny ady, fa ny fandehanana araka ny fanahy masina no mampandresy anao amin'izany adi-panahy amin'ny filana sy amin'ny ota ao anatintsika izany. Ho voninahitry'Andriamanitra rery ihany. Amen.